Akafaliana moa no andraisana ireo solombavambahoaka enina zay voafity teto amin'ny Antananarivo renivohitra satria ny toerana izay anaovana ny tatitra dia eny amin'ny Magoro Tanjombato, izany hoe ao anatin'ny distrikina Antananarivo Atsimondrano. Amin'ny maha solombavambahoaka voafity tao amin'ny distrikina Antananarivo Atsimondrano any tena izay no hanehoanan'izay fahavononana ny andray ireo solombavambahoaka voafity eto Antananarivo ary koa ireo solombavambahoaka namana voafity tato anatin'ny antoko tiako Madagasikara. Koa tao anatin'izay vanim-potoana fohifohy izay dia efa nasehoan'ny solombavambahoaka voafity tamin'ny alalan'ny antoko tiako Madagasikara ny fanajana ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena. Nandeha tamin'ny ambaratonga samihafa ary ny rahantsika rehetra nalala ny dingana izay natao. Koa ankehitriny zany dia efa nahazo ny fahazon-dalanatsika ka aoka tsy salasala intsony ny ho tonga eny amin'ny Magoro Tanjombato isika vahoaka malagasy. Marihana fa ao anatin'ny distrikina Antananarivo Atsimondrano teo amin'ny toerana, koa izay no anentanana antsika vahoaka atao anatin'ny distrikina Antananarivo Atsimondrano sy manodidina rehetra mba anatevin-daharana ary anotrona ampanajana an'ireo solombavambahoaka manao tatitra ireo satria sambany teto amin'ny firenena angamba izany tatitra amin'ny fomba ofisialy ho tanterahana izany.